mbola velarinao eo anatrehanay ry tompo ny lanitra sy ny tany ho mariky ny mahandriamanitra paharianao misaotra anao izahay nomenao itony andro vaovao itony anohizana ny fiarahan-dalana aminao anekena ny fitarianao Jesosy Kristy o misaotra anao koa fa noho ny fahafohizan-tenanao lay zanak'ondrin'Andriamanitra dia voaisotra ny elokay tsy nisaina ny fahadisoanay ary hitanay sahady ny lanitra misokatra mba hidiranay misaotra sy mankalaza anao izahay fanay masino tario izahay anetry teny tario izahay mba hianatra ny teninao hitombo ao amin'ny teninao ary hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ity fotoana ity ane ho raisinao toy ny anitra ankasitrany eo anoloan'ny seza fiandriananao ho fanomeza amboninahitranao irery ihany ho fandraisan'ny fiangonanao ery sy iaina vaovao koa amin'ny anaran'i Jesosy amen. Matio 7:20 ny andininy 2:20 hatramin'ny 5:30. Matio 7:20 manomboka amin'ny andininy 2:20 hatramin'ny farany. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny Soratra Masina. Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe Tompoko, impiry moa no anontany-dralako amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amby 70. Ko amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy, ilay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanakaloha izy, dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vadiny aman-janany mba mifanana ny rehetra andohavana ny trosa. Dia niankohaka teo anatrehany ilay mpanompoka nanao hoe Tompoko, meo andro fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompony izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa no nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay ny trosa dia nariazy ato taminy, dia nasamboriny izy ka notrahony sady nataony hoe aloha avy izay trosako aminao. Fa niankohaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe meo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohan'ny trosa. Ary noho nitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izay rehetra nataony izany. Dia nampanalain'ny tompony ralehilahy ka noteneny hoe ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Motsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no ataony ndraiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsy zavatra vaovao amin'ny fiarahamonina ary efa nisy hatramin'ny ela riavana. Ny disadisa-piarahamonina mila fandaminana, ny fahadisoana iantsoana famelan-keloka. Manandrify antsika eto araka ny fandaharana Mofonaina ny fampianaran'i Jesosy toe-panahy araka an'Andriamanitra manoloana izany disadisa-piarahamonina sy fahadisoana iantsoana famelan-keloka izany. Ny Matio 7:20 hatramin'ny 5:30 rehefa tena vakina ny Soratra Masina dia tsy afaka hisaraka amin'ny andininy 5:20 hatramin'ny 20. Ny amin'ny toromarika omen'ny tompo manoloana ny fahadisoana vitany mpiarabelona amintsika tamintsika. Iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra
Voalohany, aza miandry fifonana. Ny andiny ny 5 hatramin'ny 20 ary ny 2 aza ferana ny famelan-keloka. Ny andiny ny 120 hatramin'ny 5:30. Eo amin'ny andiny ny 5:30 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary raha nanota aminao ny rahalanao dia mankanesa ny aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Ny manao fahadisoany eo dia ilay atonina. Raha nanota aminao ny rahalanao, mankanesa ny aminy. Tsy hoe andraso izy fona aminao dia avelao ny elony. Raha nanota taminao ny rahalanao, mankanesa ny aminy. Amin'ny tantara-pamonjena ry havana dia misongadina indrindra izany hoe tsy miandry fifonan'Andriamanitra vao amela heloka. Genesis 3:1. Raha vao nandika ny sitrapon'Andriamanitra ny mponina voalohany teto ambonin'ny tany, lehilahy sy ny vehivavy voalohany, dia indro Andriamanitra nitady azy, namangy azy, tsy nanova ny fifandraisany. Aizy ianareo, raha niafina izy mivady dia mbola noloaran'Andriamanitra ihany, fa maninona inony tia nataonareo? Menatra izahay. Esory ny ravikazo, fa ity ny odi-biby ataovy tako-kenatra. Tsy niandry fifonana tamin'izy mivady ao amin'ny Genesis 3:1 Andriamanitra, fa avy hatrany dia manatona, tsy manova ny fifandraisana, avy hatrany dia mikarakara mba hanala ny henatra vokatry ny fahadisoana izay natao. Ary mbola nitohizan'Andriamanitra io na dia nanana ny hamafy ny fony azy, nanamafy ny fony azy ny zanak'Israely, nampivadibadika aza ny vahoakan'Andriamanitra, mbola nialanenina tamin'ny mpaminany Andriamanitra, manatona ka miteny, manatona dia manafatra. Ary indrindra tao amin'i Jesosy Kristy, izay napetraka mba hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Atao hoe Jesosy no anarany, satria izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Hatreo amin'ny hazo fijaliana dia tsarotsika anankiray miteny Jesosy manao hoe: mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tsy mbola niandry fifona tamin'ny Jodasy, tamin'ny Petera, tamin'ireo nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana, tamin'ny vahoaka ny antso-omboy i Jesosy vao nanteny nanao hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tsy niandry fifonana i Jesosy. Izany toe-panahy an'Andriamanitra izany, na makivaky ny tantara-pamonjena, na makivaky ny tantaran'izao tontolo izao, no ampianarina antsika koa eto. Manomboka eo ny andiny 10 hatramin'ny 20. Raha nanota taminao ny rahalanao, mankanesa ny aminy. Raha manota aminao ny rahalanao, mankanesa ny aminy. Indraindray dia mirombelona izay tsy nanao fahadisoana. Tsy izany diso, tsy andohalika eo amin'ny mihitsy, tsy anatona azy mihitsy, avelao samizao rehefa tsy fony izy, na dia ny sanatria mpivady ao atokantrano azy, dia mahavatra ifampitodi-damosina foana, tsy alefitra ny anankiray. Mianatra toe-panaraka an'Andriamanitra isika. Raha naratra noho ny nataony hafa ianao, mandihana fa fanasitrananao anao ny fanatonanao azy. Ary averina indray no hoe indraindray koa ny ry havana tsy fantatry ny olona akory no hoe nampalahelo anao ny zavatra nataony, mandihana manatona, ka lazao aminy fa ny zavatra nampalahelo anao nataony izany olona izany. Raha manota aminao ny rahalanao, mankanesa ny aminy. Misy dingana be dia be fialanenina ahafana mamela ny heloky ny nanao fahadisoana ry havana eto amin'ity andiny 10 hatramin'ny 20 ity. Rehefa tsy miaina anao izy dia iantsoy vavolombelona roa. Rehefa tsy mety miaino ny vavolombelona roa izy dia ambarao amin'ny fiangonana. Rehefa tsy mety miaino ny fiangonana izy,
ataovy toy ny jentilisa. Inona ny hevitra zany? Rehefa tsy mihaino anao izy, ianao sy izy, ianao nanaovana fahadisoana sy naratra tonga manatona. Rehefa tsy mihaino izy, tsy miaiky ny fahadisoany, iantsoy olona anankiroa. Rehefa tsy mihaino ny olona anankiroa izy, mandehana makany amin'ny pastera, iantsoy fiangonana, ento eo anatrehan'ny fiangonana. Rehefa tsy mihaino ny fiangonana izy, ataovy toy ny jentilisa. Inona moa zany? Hotoriana ve? Itorio ny filazantsara izy. Mbola tsy ao aminy zany ny fiainana araka an'Andriamanitra matoa tsy manaiky fahadisoana izy. Tario izy hibebaka. Tsy hoe torio izy any amin'ny fitsarana, fa ataovy toy ny jentilisa izy ka omeo anjara indray amin'ny fitoriana ny filazantsara. Izany ry havana ny lala ny famelan-keloka. Atonina nanao fahadisoana, tario izy hiaiky ny fahadisoana ka hibebaka marina. Ny faharoa, azaferana ny famelan-keloka. Raha nanatona Petera nanontany hoe impiry moa no anontany-dralako amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va? Jesoa namaly hoe tsy hatramin'ny impito, tsy misy fetra fa impito amin'ny fitopolo. Ery amin'ny vodipejy zay hoe fito ampitomboana fitopolo. Azaferana ny famelan-keloka. I Petera zany dia mieritreritra hoe fito fahafenoana. Tampina ny domy, feno ny kapoaka, tsisy famindrampo ao aorianan'ny ray kapoaka. Fa tsisy fetra ny famelan-keloka ho ny tompo. Raha mieritreritra impito i Petera, ny tompo mampianatra hoe fito ampitomboana fitopolo. Ho vitanao ve zany? Dia hojerentsika andiny Tsoratra Masina vitsivitsy, mbola anamafisan'ny tompo ny fampianarany. Ny marika 2:10, andiny 5:20 sy ny 6:20. Marika 2:10, andiny 5:20 sy 6:20 amin'ny anaran'ny tompona hoe raha mitsangana hivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo, dia mamela ny elony mba avelan'ndrainareo izay ny an-danitra kosa ny helokareo. Misy fampianaran'ny tompoko ny hoe raha makeo amin'ny alitara ianao anatitra fanatitra dia avelao aloha ny fanatitrao, fandana miavana amin'ny rahalanao. Raisy ny adidinao, asehoa ny fahavononanao, amela heloka tsy misy fetra tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elontsika. Ny Luka 2:9, andiny 6:30 sy ny 7:30. Dia izao koa ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesoa: aoka ho mpamindra fo ianareo, mba ho tahaka ny drainareo mpamindra fo. Aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho elony ianareo, mamela dia mba avela ianareo, omeo dia mba omena ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no hafatratra ka mihoatra no omeny ao ampifonareo. Fa mbola manohy ny fampianarana ny apôstôly eo amin'ny Efesiana 2:2-2:30. Zao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo: ary aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiakitra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Torak'izay ihany ny ambaran'ny Paoly eo amin'ny Kolosiana 2:7-7:20. Mifandeferaka mifamela heloka ianareo, raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka namelan'ny tompo ny helokareo, naoka amelanareo heloka kosa. Ny fiteny indraindray dia ny hoe efa zany foana, mahatofo. Inona indray ty atao? Makaleo mihitsy, na dia mangataka ny omena vintana faharoa azy. Ny olona nanao fahadisoana tsisy zany. Efa ampy amintsika namela heloka andre mandeha, mamerena eo anie, miandriandrika endritoana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsy mbola nametra andro hibebahana ny tompo,
malalaka ny fotoana androtsontsika eo anatrehany iaiko fahadisoana ka angata-pamelana tsy mbola nanapaka famelan-keloka koa ny tompo na alina na maraina na atoandro na hariva ianao no manatona ka mangata-pamelana amin'izay fahadisoana vitanao dia indro ny tompo manolotra mamaim-poana amin'ny alalan'i Jesosy izany famelan-keloka izany dia raiso izay nanao fahadisoana taminao azaferana ny famelan-keloka impito ampitomboana 70 ny fendriavana dia ny hoe tena andavanandrom-piainantsika ny fanaovana fahadisoana ary izay mety heverintsika ho marina sy rariny azy mety fahadisoana sy tsy rariny amin'ny hafa indrindra moa tsy mahafantatra izay fijerin'Andriamanitra isika avelao izy ny tsara ny adidinao dia ny mianatra ny Jesosy amin'ny famelan-keloka tsy azo idivirana ny famelan-keloka afoizo ny denary azato ananana ao aman'olona every fa pitrosa talenta iray alina eo natrehan'ny tompo tahaka n'ilay pitrosa tsy marina isika ry havana malala rehetra amin'ny tompo tsy maintsy mamela heloka isika adidy ny mamela heloka ary izony izay nanao fahadisoana taminao ny avelanao amin'ny fahadisoana vitany mamindra fo tahaka an'Andriamanitra mpamindra fo ary refeso ao amin'ny famelan-keloka azonao tao amin'i Jesosy Kristy ny famelan-keloka atolotra ao ny hafa mandiana mba hiaina ny toetra ny Kristy toe-panaraka ny Kristy vonina mela ny fahadisoan'ny hafa mandrakariva isika amen hivavaka isika Tompo misaotra anao izahay no ny teny nampitondrainao tao anatin'ity fotoana ity mampahafantatra anay fa tsy miandry fifonana ny famelan-keloka tahaka anao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia efa nangataka ny amelana ny heloka izay rehetra nanao fahadisoana tonga ny fahandratrana eny famonoana anao azy misaotra afaka mianatra izany toe-panaraka anao Kristy izany izahay ary indrindra mampianatra anay ny teninao fa tsy ferana ny famelan-keloka fiainana zanak'olombelona manao fahadisoana tsy afaka hitompo teny fantatra ho manana ny marina mandrakariva izahay ianao no mpitsara anay tsy afaka anameloka na iza na izy izahay ianao no mpitsara ny manodidina anay ny adidy apetraka aminay dia ny amela heloka ho an'izay nanao fahadisoana malemy izahay asa goavana izany tsy vitan'ny fisainan'olombelona ny heritsainay fa tena mila ny fanainao masina izahay hampahery anay hiainanay ny teninao koa ampandrotsoy tompo ny fiainanay izany famelan-keloka izany mba ho fifaliana ho an'izay mety voageja ao anatin'ny fahadisoana ny famelanay ny heloka izy ireny dia ataovy tsapan'ireo manana disadisa ara-piarahamonina fa ny fifanantonana ny vahaolana fototra indrindra ny nanaovana fahadisoana dia vonina amela ny nanao ny diso dia vonina iaiky misaotra anao Andriamanitra raha afaka mametraka eo am-pelatananao ny fiainan'ny isa-tokantrano eto amin'ny fiarahamonina misy anay izahay eto amin'ny firenena misy anay izahay koa raha misy ny romoromo ny disadisa sy fifankazahoana vokatry ny fahadisoana natao ataovy tonga amin'ny famelan-keloka ny tsirairay mivavaka izahay ho an'ny isam-pianakaviana amin'izao fotoana manahiran'izao dia fantatray fa mifampietaka ny fianakaviana tsy mifanometanana tsy mifandray tanana tsy mifamangintsony azy no ny antony fahatafitohinana samihafa mifona ho an'ny isam-pianakaviana izahay mifona ho an'ny isam-batan'olona mety loharano ny poiran'izany tsy fifankazahoana izany izahay
ataovy tonga amin'ny famelan-keloka ny isam-pianakaviana. Mifona aminao, mangataka aminao izahay ho an'ny mpifanila bodirindrina, ny mpifanao ambony riana sy ambany riana, ny trano tsy misy avaratra. Ry Tompo, ny mpifanila efitrano, ny mpifanila sisy tany, fantatrao ny disadisa mitranga, raha tsy teny afa-tsy ny any Madagasikara sy Komoro izahay, dia ianao Tompo mahafantatra, apetraka eo ampelatananao reny, mba hizora ny zavatra rehetra araka ny sitraponao, hiaina ny tsirairay avy amin'ny toe-panahy araka anao Andriamanitra. Mivavaka aminao izahay ho an'ny firenena maneran-tany, ireo ady tsy mety tapitra, vokatry ny fiarahamonina tsy mety milamina, ny fifampitsarana, noho ny fieverana ho vomafy mihoatra noho ny hafa. Tompo, amin'ireny rehetra ireny dia miasa ianao. Fa mivavaka ho an'ny fiangonana izahay, mety misy fivakisanao amin'ny fiangonana, raha mijery avy any ambony ianao ho an'ny fiangonana manerana ny tany. Avozy Tompo ny fifandraisan'ny fiangonanao, ataovy mahay mifamela ao anatiny izay mety ho fifandratrany izahay. Avaozy ny fiainan'ny fiangonana any amin'ny isam-pitandremana, any amin'ny isa-tafo, any amin'ny isa-tsinôda sy isa-tsinôda paritany. Ongoty ny fifandrafiana, ny tsy fahaiza mifamela. Ary izao raha hiaingeto izahay hitodika ny andavanandrom-piainanay, raha misy olona nampalahelo anay ny omaly sy ny tamin'ny lasa rehetra, any an-tsekoly na any amin'ny toeram-piasana, eny amin'ny fiarahamonina eny, ataovy vonina izahay iaona amin'ny anonona famelana fahadisoana. Tompo, dia mangataka aminao hanasitrana ny marary, hampahery ny manamanjo, hanafaka izay am-pahoriana, dia hanome fahafahana amin'ny alalan'ny teninao sy fanamarinana amin'ny alalan'ny teninao ireo voafonjy. Betsaka ny zavatra tiana ho tany saina, fohy ny fisainanay. Fehezanay zany ny vavaka izany amin'ny ampianaran'i Jesosy manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehoanay an'io izay anona sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka aminareo ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohiny, ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo alohan'ny voninahiny amin'ny firavoravona, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefanatra amin'ny taloha indrindra, ankehitriny ary mandrakizay, mandihana ny fiadanan'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.